Salama daholo androany sika dia ndondrera hiresaka ny eo amin'ny tontolon'ny zavakanto izay tsy mitsahatra misy fivoarana moa izay tontolon'ny zavakanto zay tato ato zay ka ny ompanantsika amin'ity resaka antsika ty androany dia ny eo amin'ny mahakasika ny big sound tsy inona moa izay big sound zay fa isan'ny trano mpamokarana eo amin'ny lafin'ny hira malagasy izay karakarainy big mg izay mpanakanto isan'ny manana ny lazany ihany koa i big mg dia tsy vitany amin'ny mahampanakanto manana ny lazany azy zay fa izy dia azo lazaina fa pandraharaha ihany koa ao anatiny izay resaka zavakanto sy eo amin'ny resaka fandraharahana maro isan-karazany zay ary izay no mahatonga azy tonga amin'izay sehatry ny lehilahy manambola izay ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amin'ny système WATAWATA tsy ampiatrasiko ela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary tsy vitany amin'ny mahampanakanto kalazazy fa azo lazaina fa Hotafiditra ao anatin'ny resaka fandraharahana ihany koa raha izany mpanakanto big mg izany maro amintsika moa no mahita an'izay lazany mpanakanto big mg zay izay efa tsy takona fenina moa ny lazany zay manerantany indrindra fa ho an'ny Madagasikara tsy vitsy fa maro dia maro ny mpanaraka an'izany mpanakanto big mg izany ary maro ihany koa moa no mpankafy an'izay hira izay avoaka ny mpanakanto big mg zay ary eo ihany koa ny fahaiza-miainany eny anivon'ny fiarahamonina eny izay isan'ny mpanakanto tia manampy ny hafa moa raha izany mpanakanto big mg izany no asina resaka tsy mora fa sarotra ny lalana izay lalovany izany mpanakanto big mg izany izay voatonga amin'izao sehatra ny zavakanto matianina misy azy amin'izao fotoana izao ary izay koa no nahitantsika azy amin'izao fotoana izao tonga eo amin'izay sehatry ny lehilahy manambola izay isan'ny mpanakanto tia mihary raha izany mpanakanto big mg izany ary tsy mijanona amin'ny zavatra ray moa izy eo amin'izay resaky ny fiarina izay fa manatambatambatra anirony karazana asa maro rony mba ahafahana mampitombo ny vola miditra ao an-tokantrano matetika isika mahita an'izany mpanakanto big mg izany manao anirony karazana publicité isan-karazany irony dia tafiditra ao anatin'ny fidiram-bola ihany koa izay resaka fanaovana publicité izay eo ihany koa ny fiarah-miasany amin'ireo karazana société izay mpivarotra fiara isan-karazany ireo dia isan'ny mampidibola be ho azy ihany koa izay rehetra izay tsy vitan'izay fa isan'ny mpanakanto miditra ao anatin'ny sehatry ny fivarotantany ihany koa izay big mg izay miara-miasa amin'ny agent mobilier isan-karazany raha ao andrenivohitra ao no asina resaka ka izay rehetra izay dia isany mampitombo ny vola miditra amin'izay mpanakanto big mg izay fa tsy mijanona fotsiny amin'ny ilay vola hazo avy amin'ny alalan'ny fanaovana spectacle etsiroa raha izany mpanakanto big mg izany mora ny mitsikera fa sarotra ny manantanteraka raha eo amin'ny resaky ny fiarina izay ary tsy vitsy ny olona izay mitsikera an'izany big mg izany raha vantany vao mahita azy matetika mampidiradira vola ao anatin'ny tambazotra social Facebook ireny nefa tadidio fa matoy izy manao an'ireny dia mafy Miezaka nataony mba ahatongavana amin'izao sehatra misy azy amin'izao fotoana izao raha mahita sy raha mahalala fa maro dia maro ny tanora izay manantalenta eo amin'ny sehatry ny zavakanto zay fa ny eo amin'ny mpanosika no tena matetika manahirana anireo tanora ireo izany hoe tsy ampy ny enti-manana entina hamokarana an'izay talenta izay misy ao amin'izy ireo zay ka izay no mahatonga anireo tanora maro anisa dia tsy afaka mamoaka an'izany talentany izany mba ho hitany be sy ny maro na dia ao anatiny aza izay talenta eo amin'ny resaky ny zavakanto zay ka nahatsikaritra an'izay moa ny mpanakanto big mg amin'izay hoe fahasarotana mamokatra an'izay hira izay satria ny tenany raha teo dia olona izay niaina avy tany amin'ny tsy misy izay voatonga amin'izao sehatra misy azy amin'izao fotoana izao fantantsara fa tsy mora ny lalana izay lalovana tao anatiny izay rehetra izay mba ahatongavana amin'izay laza izay ka nanapa-kevitra ny tenany nanangana studio ao Antananarivo renivohitra ao mba ahafahana manosika anireo tanora izay manan-talenta eo amin'ny resaky ny zavakanto zay mahita isika ao an-tambazotra tsiratsira Facebook ao fa anilay hoe big sound i big sound io dia
isan'ny tranompamokarana ho an'ny BGMG izy io mba hoentina hanohanana anireo tanora manan-talenta ary efa nisy moa ny fananana izay nataon'izy ireo tao anatin'izay big sound zay mba ahafahana mifantana anireo tanora izay tena manan-talenta tao anatiny ireo rehetra nandray anjara tamin'izay resaka big sound zay ka maromaro ireo tanora izay voatsongo tao anatin'izay rehetra izay ka ireo tanora ireo am'izao ankehitriny zao dia ho iazany mpanakanto BGMG hatosika amin'izay mba hatongavana amin'ny laza avo dia avo zay ary mba ho tonga eo amin'ny sehatry ny zavakanto matianina izay ka nanapa-kevitra moa ny tenany ary nanao fanambarana izy tamin'ity herinandro ity fa hiditra amin'ny sehatry ny resam-pirenena no tena tanjon'ny big sound amin'izay fanohanana ny tanora eo amin'ny lafin'ny zavakanto zay fa tsy hijanona ao an-tanindrazana fotsiny ihany izay talenta izay nanan'ireo tanora izay tohanan'ny big sound zay fa ho trandrahana ary atao zay hevitra rehetra mba atongavany ireo tanora ireo halaza maneran-tany. Malaza maneran-tany tsy mora ny dingana izay hatongavana amin'izay sehatry ny resam-pirenena izay raha eo amin'ny lafin'ny zavakanto. Ny voalohany dia ny eo amin'ny resaky ny fiteny dia tsy maintsy hanova fiteny zany ireo mpanakanto izay ao anatin'ny big sound zay raha toa ka mitrandraka an'izay laza maneran-tany izay satria raha ny teny malagasy dia sarotra ny hitondra azy amin'izay laza maneran-tany izay. Eo ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fiarah-miasa amin'ireo tranompamokarana kalaza any ampitan-dranomasina any dia tsy maintsy apetraka ihany koa izay ary matoa BGMG efa nanao fanambarana mahakasika an'izay fitrandrahana anireo talentany tanora mba hiditra amin'ny sehatra maneran-tany izay dia mety efa vitany kajikajy izay rehetra izay ary mety maro ihany koa ireo mpiara-miasa aminy ao anatin' izay big sound zay. Matetika isika mahita anireo mpanakanto kalaza ao Madagasikara ao no mitsara ao anatin'izay resaka big sound zay tao anatin'ny fifantenana anireo tanora manan-talenta nandritra an'izay fifanitsanana tao anatin'izay big sound zay toa andrio Endika Talina, iry Siraidanina sy ny maro hafa iry Josemena Mako ihany koa tao anatin'ny izay staffna big sound zay teo amin'izay resaka fifaninanana izay ka mety maromaro n'izay ny artista izay mpiara-mombonantoka ao anatin'ny izay big sound zay mba ahafahana manatratra an'izay tanjona amin'ilay hoe laza maneran-tany izay. Azo lazaina araka izany fa tsara dia tsara ny tanjon'ny BGMG amin'izay fananganana big sound zay raha toa ka tanteraka antsakany sy andavany ireo nofinofin'izy ireo amin'izay hoe mba hampiditra ny kanto malagasy eo amin'ny sehatry ny maneran-tany zay ary mba hampivoatra ny eo amin'ny resaky ny talenta sy ny zavakanto izay ho hitany be sy ny maro ary ho hitampoko ho hitam-pirenena ka hampiakatra avo ny lazan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny zavakanto izay sy no tanjon'ny BGMG sy ny big sound ary ireo rehetra mpiara-miasa aminy ao anatin' izay big sound zay amin'izao ankehitriny zao ka dia mirary soa sy ny tsara azy ireo mba ahatanteraka an'izay nofinofin'izy ireo zay ka mba ho reharehany malagasy rehetra sy ny Madagasikara ne izay big sound any BGMG sy ireo rehetra mikambana ao anatin'izay. Izay sy zay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.